Miarabantsika rehetra hoe mpanaraka ny pejy ary ho atsika izay mitovy hevitra aminay atao anatin'ny gardien de la révolution no andraisana fitenenana eto. Iteto omaly dia niresaka ny amin'ny fametrahana ny toe-tsaina gardien de la révolution izay ozintsika hoe atsangano isaky ny fokontany, atsangano isaky ny elakelan-trano ny andromaso pirenena. Révolution, gardien de la révolution. Zay midika gardien de la révolution, andromaso pirenena. Mitovy amin'ny andromaso pokon'olona, sarotiny amin'ny zavatra efa azo. Tsy mbola tafavoaky ny alatsika ka tsy afaka misioka. Averiko ndray, tsy mbola tafavoaky ny alatsika ka afaka misioka. Aza manadino ny tantara. Niangavy ny filoha ajaina colonel Mikael hoe ajanono aloha ny 13 mai mba ahafahantsika miverina miasa. Marina ny azy. Ilaina miodina ny firenena. Fa ny teny kosa tsika hoe tsy maintsy apetraka ny opération Néhémie. Néhémie dia ny hoe sady miasa no miaro ny tanàna. Fotsy hoe miasa fotsiny ianao nefa ny olona mitatitra ny zavatra zay nambolenao. Zany hoe tananao anaka amin'ny ilany zany tamin'ny andro Néhémie mitazona sabatra arovana ny zavatra efa mba miorina ary sady manao ny asa. Dikan'izay zany vigilance ny ilaina fa tsy hoe naifa fotsiny. Ka eto zany opération tsofony Anjomaro ataonay mahitsy ny resaka. Mahasary-piaro atsika rehetra io tolona io, atsika io tsisy tompony eto. Tsy afaka hiteny ianareo izay eo amin'ny fitondrana samyrereo anareo io. Tsy afaka hiteny ianareo tsy fantatro ankolafiniza fa atsika malagasy io fandreseny io. Dikan'izay samy tompontsika ary samy sary-piaro. Manaraka an'izay, ny zava-misy hitan'ny masontsika ankehitriny dia izao hoe tsy afa-po izahay eto amin'ny gardien de la révolution tsy amin'ny vokatra akory. Eto ma tsy misy miteny hoe avelao aloha iasa izy fa voaray volana. Tsy any amin'ny resaka résultat attendu, tsy ho ladala akory zahay, tsy ho lasanana akory zay ka tsy halala hoe rehefa mamboly dia tsy mamoa ao anatin'ny ray andro. Tsy any resaka ary aza vily any ho anareo mpanasoaso sy mpanafosafo reo. Avelao aloha isa voaray volana fa inona ny vokatra ekatra anatin'ny ray volana. Aza avily any resaka. Fa ny resaka eto dia zao hoe ny trano tsika misy miditra ankeriny dia hoe avelao iandro ray volana 8 heures tena vaky le trano na tsia. Zay ve le izy? Hoe misy mikotrokotroka le varavaranao zany, misy manafika ny trano. Dia hoe aza misy letsika fa mbola voaray volana zay, avelao vaky tsara. Dia rehefa very daholo le fananana zay tsika voanao inventaire hoe lasa tao daholo ny akosy ny vorony, lasa tato ny télé, lasa ny bisikilety, dia zay vao andehanao fitoriana médecin après la mort. Fa tsy voaheninao hoe misy mikotrokotroka amin'ny varavarana dia mitsoka sifflet ianao. Dia apretinao jiro dia miantso vonjeo ianao dia miantso polisy ianao hoe vonjeo fa misy manafika ny trano. Fa tsy hoe aloha vaky tsara azotsika antoka hoe tena nisy namaky le trano. Ohatrany le toe-tsain'le olo avelao iandro ray volana. Ny resaka eto tsy hoe andraso roa volana isy vokatra. Tsy any ny resaka. Aza vily ny resaka asa any amin'ny antoko politika hafa angamba an'izay nitadiavany mitady résultat ao anatin'ny 2 mois. Nous on n'est pas dupe. Tsy any ny resaka eto. Tsy hoe inona ny résultat en 2 mois fa rehefa maka décision anao tsy miandro 2 mois zany. Inona le décision? Mbola olo ny andro Rajoelina daholo miaraka amin'ny colonel Mikael amin'izao fotoana izao. Nettoyage fao be ny takinay. Zay ny dikany hoe tsofony Anjomaro. Mbola hodidin'ny lo ianao mon colonel. Diovy ny tanàna. Diovy ny tanàna. Zay ny takinay gardien de la révolution. Mbola zala midragidragy daholo reo manodidina anao reo. Esory. Manakarena olona ny malagasy. Manakarena olona ny mpitolona. Mbola olony TGV daholo. Za tena ataoko mahitsy be. Olony TGV daholo ny akambiazany ao fa mikamofla. Reny colonel nandeha namangy tany amin'ny faritra dia mbola mandeha samy mandray tanana azy ao ilay rangahy izy moa le rangahy le potapota kely le mpanao vava ao amin'ny Facebook iny. Tsy tahotra tsy henatra. Dia milahatra ery amin'ny officiel ery.
zany fianaratsoa le zandry kely tanora ranao vava hoe tahia anareo tamin'ny fotoana ny tolona zao aby nareo vao mody miedimediny ety amin'ny saine nahazo menasy moa le boay kely am'izao amina manam-pahefana anankiray satria mbola ry zareo daholo manodidina anareo reo io dika le hoe tsofiny anjomara ary vahoaka malagasy tonke tsy madio ny tanàna grand ménage ny takinay diovy zay tsy miteny hoe aizany jiro tsy zay ny resaketro zay tsy miteny hoe aizany trano tsy zay ny resaketro mbola raha dans 2 mois tsika amin'ny resaka an'izany satria zay ny delenimeny président fa ankehitriny de zao hoe esory daholo reo tsy manjary tsy valahara manodidina anareo reo zay no tsofanay ny anjomara ka de miantso ny malagasy rehetra zay resy lahatra am'izao foto-kevitra zao hoe raha mbola hitanareo fa mbola misy olona miaodiaody manodidina ny filoha ka tsy tokony ho ao anatin'ny fitondrano mahitsy beny a dia tsofony anjomara na koa tsy avy amin'ny fitondrana direct fitondrana teo aloha fa par intermédiaire mampiasa canalisation député sasatsasany ao amin'ny assemblée nationale izay mpitondra teny ireo olony teo aloha de mikamofona ao amba rany natao hoe cheval de Troie misy zany matoa zay miteny eto misy mpitondra fivavahana tsy tanonina anarany eto aho zay ray petsapetsa amin'ny mpitondra teo aloha ka mahay miresaka any amin'ny fitondrana any ambony any misy zany matoa zay miteny eto dikan'izay zany de zao hoe mbola maloto ny tanàna il faut faire un grand ménage ka zao no antsonay ny tolona tsy tapitra zay tsy mitolona contre ny président fa zay to mitolona contre ny olona manao infiltration ao anatin'ny fitondrana ary miditra ao anatin'ny fitondrana io mba hanadio tena ary hanimbatsika de andrasanareo ro volana efa tafapetraka any amin'ny apetraka reo maika be tsika hanendry azy directeur na service arianany de omenareo azy ny poste clé rehetrarehetra de ho gaga anareo rapitso a rehefa apokan'io eo vao samy gaga dolo hoe oay fa nisy inony ka ozynareo aloha iandro ro volana ko inona ny vokatra ho azonareo anatin'ny ro volana raha olona efa tsy manjary olona lo nomenareo poste any amin'ny toerana tompona andraikitra any de izy avy eo mi sabote anareo ao anatin'ny ministère c'est si simple que ça inona ny vokatra andrasanareo anatin'ny ro volana raha reny olona reny no apetrakareo any amin'ny ministère ary mbola manjakazaka sy any amin'ny sampandra-ra-panjakana saripady rehetrarehetra ka ny antsonay de ty raha hitanareo fa marina ny zavatra lazainay ary zay tsy ao anatin'ny antoko politika hitanareo tsara dolo angamba ny ekipa ato ary zay tsy ao anatin'ny Gen Z na Gen Y ka mety ataonareo hoe reto angamba le olona le tsy nazy toerana de menimeny zay zao a nakabazanay aty ivelany daholo fa misy any Madagasikara donc tsy ao anatin'le hoe kajikajy politika tsy any mihitsy de ty samy isaky ny fokotany misy atsika any amin'ny tanàna misy atsika karazana antsovonjy nataotsika zao zany zay le hoe tsofiny anjomara tsy fikomina tsy fanakarotanana fa antsovonjy amin'ny mpitondra zay everina fa mbola manana fahalalana sy fahendrena hoe hahafatanao an'io io reo olona manodidina anao reo olona lazainao fa mpiara-miasa aminareo efa miketriketrika hatram'izao zao ny transition tsy mbola misy resaka mihitsy ny assise nationale ary zay mamare fa ohatra misy zavatra efa vitavita zany any ambadika any efa misy feuille de route amboamboarina any ambadibadika any de mody hamory olona telo sefatra anareo ao Paris hamory olona telo sefatra ianareo any amin'ny je sais pas any Allemagne de hoe reto ny fekevitra tapaky ny diaspora malagasy reto ny fekevitra tapaky ny malagasy tarianana de modimody hoe asina saritra on connaît le schéma on connaît le système mafieux nampiasainy teo aloha satria matoa zany ny fomba fiasa de satria mbola olony teo aloha dolo ny conseiller anareo n'entrez pas dans ce jeu-là. Aza miditra ao anatin'izany fandrika zany. Ka zay dia miantso eto hoe mangataka zahay
ho atsika malagasy rehetra na oviana any misy tsika tsy manakorotana tsika tsy mpigrevy tsika tsy mpanakorotana any amin'ny tanàna misy anareo any isaky ny fokotany zay le hoe esprit le gardien de la révolution tsofony Anjomara de alève sary alève vidéo de alefa aty aminay hanaovanay ny fandamina rehetra ho aparitaka eran'izao tontolo zao de mazava ny fitakitsika hoe aizany assise nationale inclusive fa tsy assise nationale entre anareo hoe nareo team nareo HVM ianareo tsy fantatro tsony zay parti politique reo mantsy tsy matinay lolo reo fa inclusive ny olona rehetra ny mpandala fomban-drazana ny tsy haiko daholo ny artiste tena izy ny vahoaka tsy mandady amina tena amin'ny 13 mai ny tolony fa azamboamboarina hoe misy olona fatendrenareo olona folo titinareo metimety aminareo ao ananonaninao de ino oentinareo makany ary koa misy bataina zay ma tsy fanao le teo aloha oentina avy any amin'ny camion avy any de makato zany rehetrarehetra zany fitiavana amin'ity fitondrany ity ny tenenako eto na de maherihery fiteny aza aho misy mantsy efa mamadika resaka any hoe ny GDLR na ny gardien de la révolution dia opposition satria tsika tsy zatra ny ainy sofotsika natao hoe opposition tompoko de tonga de miteny hoe zay tsy makasitraka ny fitondrana fananay de miteny hoe raha zao zavatra fandehany zao dia tsy maharitra roa taona io dia roa volana koa de maty momboko satria maninona ny manodidina anareo dia olona tsy manjary daholo zay le izy ka dia alay vidéo raha ohatra ka mavorinareo any amin'ny fokotany eny amina terrain de foot any amina trano grande salle zay misy anareo tsika tsy on est pacifique ary tsika tsy hoe on est là pour contre le pouvoir non fa on est là pour rappeler au pouvoir oui c'est grâce à nous que vous êtes là zay izy c'est grâce à nous que vous êtes au pouvoir donc écoutez le peuple fa tsy ireo matretre manodidina anareo reo ireo manana agenda politique reo ireo amin'ny assemblée nationale zay fa vendu reo ireo ny gouvernement zay fantatray fa ny akabiazany de natolotry ny olona amina antoko politika zay efa ray petsapetsa tamy teo aloha vendu donc zay tsy matoky saka rehefa trondrony loka teninay foana zany ka de miantso ny vahoaka malagasy rehetra raha eto amin'ny gardien de la révolution tsofony Anjomara any amin'ny tanàna any symbole io tsy nio amin'olona fa symbole isy fiatraikany raha manana vovozelanareo ampiasao raha manana sifflenareo ampiasao raha manana Anjomara moa vao maiky tsara zay fomba iantsoantsontsika dia raiso vidéo raiso sary de lefaso aty aminay zay miantsonyty ty hoe etsika tsofony Anjomara ty mbola averiko indray amboary les communications nareo mialatsiny tsy te hanao teny mavesatra les communications nareo manao lecture premier degré hoe rapasy mbo voaray volana de anao ino de tehiteny aminao rehefa manomboka marary anao manomboka mievina de hoe alao izy tena rary tsara zay vao mena fanafody alao izy efa mandady mihitsy zay vao hoe fa inona kena retinao fa tsy ino izy fa manomboka misy température io izy fa manomboka misy lelony orina io izy fa manomboka misy courbature de tonga de mandeha docteur fa tsy hoe sous oxygène vao hoe vonjeo zahay zay ma sa fanaotsika gasy koa matetika matahotra docteur efa tsisy hevitra tso vao entina amin'ny hôpitaly de ohatrizay koa le toetsaina hoe vao ray volana io tsy fantatrao fa ao anatin'ny ray volana efa mipetraka daholo ny olon'ny fitondrana teo aloha infiltré antanio nga era-jonary mampianina fa zany napirodana ny fitondrana infiltré tsy mahay makalesona avetsika tamy lasa tsy HVM fa nahita an'izany dolo tsika tam'ireny fotoanandrony reny infiltré ny cadeau empoisonné
ty fanomezan'olona tsy fatapatatra tapitapika ao sasany reo karanareo manome volanareo hoe ty mba fampandehanana ny firenena de fantatra zao fa tonga de olanao trafic d'influence zay mahatonga ny teny hoe de façon directe ou indirecte dia mbola gangrene ny zavatra misy zany ny lohany ety ambony atsika vahoaka fa ny aty amin'ny tongotra aty amin'ny base mbola ho an'le fitondrana teo aloha zany natao hoe géant au pied d'argile raha tsy fantatrareo géant au pied d'argile ka raha hamely anao ny adversaire tsy le ty amin'ny lohany volamena tsara tare io masitsika olona mivavaka be président tena tian'Andriamanitra olona marina ok fa ny ao amin'ny tongony ao ny ao amin'ny tongony ao ambany ao mibanaka be ao na tiako teneniny jerenao mandeha manandramanga anareo vahoaka za tsy teny zavatra betsaka mandehana any amin'ny ministère any amin'ny sianareo any amin'ny service any amin'ny région mandehana any amin'ny service any amin'ny mbola iza daholo ny olona any ataovy inventaire sao de zany la zanareo fa mamorona iza daholo ny mbola responsable any donc nettoyage total takinay fa raha mbola reo any mbola reo daholo ny ao mpiara-miasa conseiller sy ny sisa tsy mety manimba zavatra ka dia tsy janona ela aho fa miantso ny mpiray tanorazana rehetra naharary atsika loatra iny 25 septembre iny sy ny toyany anjao mbola misy namatsika nentina ny apita andranomasina adinareo le vehivavy moa izy iny lay voatifitry ny fitombenany tsy fantatry zany na hipetraka ntsony mandrak'izay de zany ve vitany akamakama fotsiny zany ve de vitany fotsiny hoe ka efa nibabika izy efa nifony izy de mba le faire non y a pas de ina filazana zany y a pas de pardon sans réparation y a pas de pardon sans réparation mamelany ozy izy le tenina ray aman-dreny missionnaire suédois zay nisy resaka fitantanam-bola tsy nanjary tao amin'ny sehatra ny fiangonana anankiray zay sy tonoko anarana danois plutôt fa tsy suédois de nifona lay ray aman-dreny mpitondra fivavahana hoe nifona tompoko fa tena nanao adalany zay tamin'ny nanodikodina an'le vola natao zany le audit de tratra de zao navalon'lay missionnaire danois ny any an-danitra eo zy efa voavela fa ny eto tany mbola mila reglena iombonako hevitra zany miala tsiny aminareo aho zay mpandeha amin'ny santina tsika mpivavaka tsika fifoazana tsika zao tsika mpampiavana tsika zao non il faut régler les comptes c'est l'heure pour régler les comptes les factures nangalarina ty fireneny ty mivetavetaina ty fireneny ty misosena ty fireneny ty il y a pas de pardon sans justice et sans réparation dikan'izay ils doivent payer chaque eto tsy hoe amalifaty ils doivent régler leur compte isaorana ny justice efa manao ny asany fa ianareo mpitondra filopiry mitodika aminao monsieur colonel Ladjaina débarrassez-vous de tous ces loups autour de vous débarrassez-vous de tous ces loups autour de vous tsy lavitra anao izy fa reo fakatrao reo ho tadidinao zao teniko zao mon colonel rapitso raha sanatriaviny ka ho vangosan'ireo olona reo anao ary sans scrupule reo matoa nametraka statut eto maly hoe en politique il y a jamais de coalition il n'y a que des trahisons zay ny règle d'or zay en politique tsy misy zany coalition zany naseon'ny olona rehetra hoe coalition e firaisakinany jereo zao le firaisakina en cacahuète parce que efa samy manomana ny azy daholo ko za nomana fifidianana ozy le anankiray za lasa ministre ozy le anankiray za lasa mba pirofoloana tenymeram-pirenena ozy le anankiray bye bye coalition
afaka miteny ka ina ane tam'ireny satria mpanohitra atsika dia tsy maintsy mila manao coalition. Mon œil. Il n'y a pas de coalition sans transition, Monsieur le Président de la République, de la refondation. Ireo olona zay milaza fa coalition aminao reo, ce sont tous des traîtres. Je vous le dis. Tena tianao zao rangaha miteny eto zao matotsy misorona miteny aminao andray matovinao. Tsy misy coalition raha tsy misy trahison. Aoka ho tadidy zao teny zao dia ampahatsaivo ahy le jour sanatriaviny zany tanteraky io. Ohatra nisy rangaha mivanavana zay tao amin'ny Facebook tao niteny hoe tsy misy coalition fa tsy maintsy raha tsisy trahison. Tsy voatsika nitondra teto ambony tany. L'histoire ne fait que se répéter tompoko. Jereo ny tantaran'i Madagasikara. Iza tsy nanao coalition ery velan'i Madagasikara ery vela Rasalamy fa iza daholo nifandritaka tao. 73 députés iny izy igny. Firesakiny iny izy igny. Fiaraha-mitantana amin'izao fotoana zao io izy io. Da ifankahitany sika. Ka tsy aleo vedeny zao, aleo misy roa volana. Ay. Aleo izy tafiditra tsara. Aleo izy mahazo place tsara daholo. Dia avy eo izy mivorivory any ambadika any manomana zavatra contre anao. Ka aleo mbola tsisy vokatra raha tsy afaka roa volana. Zay ngambany fa dia mbola mamerina ny antso atsika vahoaka malagasy rehetra. Velomy ny Anjomara, velomy sifle. Any amin'ny tanànatsika any, tsika olon'ny fihavanana sy filaminana, misy tenin'ny soratra masina maranako azy hoe zay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora lamina. Manake ny lamina zay omenatsika. Zay nahazo fahendrena avy any ambony dia mora lamina. Tsika olon'ny filaminana sy ny fihavanana. Kanefa koa rehefa tonga le fotoana hoe tsofo ny Anjomara, dia tsy maintsy tsofona ny Anjomara mba tonga amin'ilay teny hoe mitenena ihany ianao izy. Na iaino izy na tsy iaino. Fa manasa tanana ianao rehefa avy eo. Fa raha tsy niteny ianao dia ho adiniko aminao ny rano izy Jehova. Za tsy te ho adinina aminà ny rano fireneko. Tsy te ho adinina amiko ny rano fireneko. Ka dia miangavy atsika voaka malagasy rehetra hoe atsika ty fireneny ty tsy an'ny Assemblée nationale, tsy an'ny gouvernement tany Eritsalama, tsy an'ny présidence de la refondation de la République, any vahoaka malagasy aloha. Piasa atsika daholo reo. Isika ny patron mbola veriko foana zay mentalité zay. Dikan'izay ny patron afaka mandonda antabatra hoe il faut régler les comptes. Zay. Tsofiny Anjomara ary, raisy sary, raisy vidéo ny kokoa raha vidéo, raha misy olona nareo tsaka 20, 30, 50, 100 vahoaka be any misy anareo any, organisez-vous dia alefaso dia ho avoakatsika mba ho hitan'ny mpitondra hoe manana vahoaka ianao andamosinao raha tianao andray matofo raha tianao. À vous de choisir. Soit ianao miaraka aminay vahoaka ka mieno anay vahoaka, soit ianao verivereny reo olona mpamadika tanindrazanareo sy mpikaraha manady. Tsotra tompoko. Samita in'Andriamanitra. Vive la révolution.